Riavana malala tonga ny fotoana izay anarahantsika ny herinandro masina ny talata tahaka izao dia tena fandrika fotsiny ary nahatezitra ny Jesosy hoe nahatezitra ny Sadiseo sy ny Fariseo hoe inona no ataontsika amandrehana an'io Jesosy io. Olona nidira ny devoly be ny fotoana talata ka mitandrema ianao. Ny Salamo 5:100. Salamo 5:100 ary ny firana 7:90 hoe fa 7:90 indro ny Tompo Jesosy jereo tena niafy tokoa. Salamo 5:100 ny andininy 9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy izay manao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, izay manome rariny ho an'ny ampahoriana, izay manome hanina ho an'ny noana. Jehovah mamampifatotra, Jehovah mampaheratra ny jamba, Jehovah nampitraka amin'ny tanondrika, Jehovah tia ny marina, Jehovah miaro ny vahiny ary manandratra ny kambody sy mpitondra tena, fa mamaty any lalan'ny ratsy fanahy kosa. Amen. Oh
voninahitra aneo anao Andriamanitra le masina indrindra, le ambony indrindra, le tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary amin'ny androna talata masina tahaka izao na nasitrana anao ny aretina rehetra nampitola gaga an'izao tontolo izao. Atsiaro zay zany fitiavanao zany ka viaraka aminay Jesosy, afanao ny fonay, ampitomboy ny finoanay amin'izao herinandro masina izao. Anajanao zay amin'ny voninahitra anao na tsy tahaka ny fomba ny any an-danitra aza, raisy Jesosy fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro ento tany rehetra. Amen. Mipetraka isika. Ny andro talata ry havana dia andro aloha tena nanasitranan'i Jesosy ny aretina rehetra. Jerentsika izany ao amin'ny Matio toko 5:10. Matio toko 5:10. Matio toko 5:10, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Matio toko 5:10, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niala teo Jesosy dia niakany amoron'ny ranomasin'i Galilea izy, ary niaka nakeo tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, kilemaina ary ny maro hafa samihafa, ka nametraka azy teo akaikin'ny tongotra Jesosy. Dia nasitrana azy izy ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona ny teny, kilemaina sy sitrana, ny mandringana afaka na ary ny jamba mahiratra, dia nankalaza an'Andriamanitra ny Israely izy. Eny ry havana, mahavariana ane, tena mahavariana. Mba eritreretinao zany hoe Jesosy any an-tendrombohitra, le tanàna manodidina rehetrarehetra tsisy lanao hoe aingana anareo zay marary, aingana fa ao Jesosy, tsisy ny teny zany. Ary mahavariana mihitsy ny fomba hitaoman'Andriamanitra ny olona isa-tokantrano hoe andao, tsy mijanona mihitsy le feo ao aminy hoe andao any an-tendrombohitra. Mba eritreretinao zany hoe jambe zany tendrombohitra zany ane, tsy maintsy midina ianao aloha avy any Andohasa zay vao hiakatra am'izay any amin'ny tendrombohitra. Eritrereto zany hoe olona jamba, tsy nisy ny tantana, tsy nisy olona manao hoe andao anao hiaraka amiko, fa dia mitsipotipototra aloha midina avy any ambany any, midina any ambany any, midina any ambany any tonga ny farany ambany, hiakatra ndray. Izy ny teny hoe avy anao tantanako, tsy hitanao ny lalana, hain'Andriamanitra ho mitondra lalana ho anao, hain'Andriamanitra ny mitantana anao ho any amin'ny fanasitranana. Arambandroany ny fotoana hanasitranana Jesosy ianao, minoy ianao fa Andriamanitra mitsena no sahady androany. Vao hitan'i Jesosy dia hoy ny teny eo ambany hoe
honenazy izy sitrana mba eritreretinao ne zany olona mony maraparapa tsy miteny hoe izany lalana le vahoaka mifanjevo tsy tatsony fa samy mamonjy iazakazaka ho eny amin'i Jesosy daholo ngamba izy manao zay fotsiny sisa manatena fa Andriamanitra ny amany lelany mbola hiakatra ny tendrombohitra indray mafy ny zany dia hoy ny teny hoe honenazy Jesosy vao nahita azy dia ho Jesosy hoe sitrana dia sitrana mba eritreretinao zany olona kilemaina tsy nisy an'io bekio tamin'izany fotoana izany fa hazo nitenenana avy any ambony any miazakazaka mitsipotipototra mihitsy tonga ny farany ambany mbola hiakatra indray nefa tongotra ilany sisany miasa hoy ny teny hoe dia honenazy Jesosy nana sitranazy sitrana ny fidodododonao io hitady an' Jesosy efa fantany tompoko zay ilainao avy reny hoe efa fantany tadiavinao efa fantany tadiavinao eko ianao atoky azy ny boka zany boka zany neka tsy azon'olona iarahany tsy azon'olona hitakosikosenany milefa daholo ny olona rehefa mahita boka satria mifindra jamba tsy mahita an'izany fa miaraka amin'iny mona sy ny marenina tsisy ny teny an'izany taminy hoe tsy azo iarahany olona ireny fa nitakosikosina mihitsiny Jesosy zanaky Davida mamindraha fo aminay mba mety ve ianao anadioanay boka hoy ny teny dia honena Jesosy nanasitrana azy tiafo ho an' Jesosy zany rehetrarehetra zany mamiangavy ianao izay teo fa nisotro ny rano Jesosy any an-trano ianao manamasina rano tsabao ho ny ranao ty Jesosy teo ambony azy fijaliana fantatrao ny mahazo any retiko ninona fantatrao daholo zany sotronao iny marary ny andohanao asio jamba ny masinao pio ny miaramila nanindrona ny lany voan' Jesosy teo amin'ny azy fijalianany proka teo ny raha sy ny rano dia io miaramila io pomaso anilany fa le mpitondrahany iny fotsiny da keo amin'le masony fantatry Jesosy hoe tiany ilainy voninahitra ho an' Jesosy fa nahita izy ary liorakoraka be mihitsy hoe tena zanak'Andriamarina mihitsy io lehilahy io nefa izy nanindrona ny lany voany tamin'ny sabatra ampiasao zany rano Jesosy zany rehefa netrano anao vakio itenio Matthieu 15 29 30 ny mona ny marenina kilemaina sy ny maro hafa koa netiny eo an-tongotra Jesosy zany sitranony daholo mba entony tenanao sotra tompo anao heritsika 550 tompo tony tany maina ny toerako midina rery andonaina
550. Rehefa mivavaka tsika dia apetrao amin'ny faritra marary ny tenanao a rano Jesosy tononona mba hanasitranany ianao. Vavaka isika faly anenao Jesosy talata tahaka izao hoe ny mahafaly ianao vahoaka marobe nitomony ray ny marary rehetra ny azakazaka daholo eona amin'i Jesosy nampalahelo sy nampahonenanao no nijeren'izany ary le fitiavanao mihitsy nanao hoe olona tsara nenanao vaoko ny reto hatrany ankiboneny dia nahoana ny jamba miraparapa amin'ny andro rehetra eny nahoana ny mona nahoana ny marenina nahoana ny kilemaina avy eny ankibon'ireny neka tsy nisy an'izany dia nahonenanao zany Jesosy hamerina ny hatsarany rehetra ianao ny teny fotsiny anao hoe sitrana dia sitrana ireny. Mingavy ianao a Jesosy anetrano ireo visotro ny ranao fa eto izay a mangataka anao a Jesosy hiantrao reto olona ireto
asehoy Jesosy ny fitiavanao a, asehoy ny tiavanao hoe tia hitanendrikao any aho hoe tahandreny feonao any aho hoe na inona narety Jesosy ny tanan'izay petraka dia le tananao naonena ny marary rehetra apetraka amin'ny tenanay rehetra marary raha Jesosy ny tananay a ka dia ho ny tananao fa tsy ny anay sotra Jesosy vavaka aminao zay Jesosy ny herinao magaga ny istoranao ny aretina rehetra ao aminy ka hiteny anao amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetrarehetra hoe miana amin'ny anaran'i Jesosy avereno miongotra amin'ny anaran'i Jesosy miongotra amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetra fahajambana rehetra ny kilemaina rehetra miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy ny tompony hery, Jesosy ny tompony hery, Jesosy ny tompony fahefana, tsy misy afa-tsy izy ihany mahay manasitrana amin'izao herinandro masina zao Jesosy asehoy ny voninahitra ao a, asehoy ny voninahitra ao a, asehoy ny voninahitra ao a, dia mamondrafo aminay anaranao Jesosy ny angatahako izany, amen. Rehefa vita zay velim-pialonana mpitondra fivavahana rehetra dia ny fariseo sy ny sadiseo. Zany sadiseo zany ane tamin'ny andro zany mahasolo mpanjaka, sadiseo zany manana faefana manapaka ny lohanao ohatra ny mpanjaka, nefa zany faefana zany netiny ny alonana any Jesosy. Ndao kely ho zahantsika ozy, andao metrahantsika fanontaniana, avy izy raby eo mpampianatro manaja tsara izy satria fantany zany. Hono ma ny mpianatra ao aneka tsisy mandoa impôt, tsy misy mandoa abatseranana, tokony alohany zany nefa tao tsy mandoa. Fandriny amin'izay mety arave mandoa ho an'ny Kaisara satsia io ny etrany. Raha vao miteneo io manao hoe tsy mety, sambory amin'izay fampanonga-panjakana. Raha miteny io hoe mety, kinoana amin'ny mpianatra ny tsy mandoa. Fantatra Jesosy ny heviny, meo denaria sariny izy io mivola io any Kaisara tompoko. Teo Jesosy hoe meo an'ny Kaisara zay ny Kaisara, meo an'Andriamanitra zay na siny izy. Fandroany zay ihany no jerevantsika. Hono a Jesosy, ianao milasa fa misy ny fitsanganan'ny maty, rehefa maty zany zay dia mitsangana. Eno Jesosy, raha tsara fanahy zay mahazo ny lanitra. Eno Jesosy, manaraka ny didinao zay mahazo ny lanitra. Eno Jesosy. Zao andry misy lehilahy anankiray nanambady vehivavy anankiray, maty raha lehilahy, niraisy ny zandriny indray raha vehivavy maty vady zoko teo.
kelikely indray a maty indray lay zandriny niditra indray ny zandrany anankiray maty a niditra indray zandrany anankiray maty a niditra indray zany anankiray miditra fito lahy hono a Jesosy rehefa ny an-danitra ozy a iza ny vadin'io ramatoa io tiany amandrina an'izany dia zao hoe ay ny lanitra misy anao kaika mpijangajanga fotsiny tapo ny lohany ary raha milaza indray izy hoe mahazo ay rehefa maty zany a mbola hitony fahadalàna tena olona manao fivavahana diso tapao ny lohany ina navalin'i Jesosy azy ka nareo tsy namaky ny soratra masina ozy fa ny any an-danitra ane ozy ka tahaka ny anjely daholo e tsy misy lehilahy sy vehivavy ny anjely tsisy zany tsony any tsisy tsony le hoe any akoatra totosaina tsika roa aty dia amony tena rehefa mamony tena tsika dia any an-danitra ataony mariazy tsika tsisy tsony ho Jesosy tsy misy seksa tsony any tsisy mahalahy sy mahavavy tahaka ny anjely daholo ka nisy tompony vady sa tsisy nangina teo ry zareo a dia lasa ary io andro talaty io indrindra io ny kondo amin'izay sady sosy ny fariseo rehetra mpitondra fivavahana ane zany ahoana ny azahoantsika n'le rio a amin'ny mangingina dia rapitso larobia no ny azakazaka Jodasy ny antso amin'ny pasteur José Alain azy miteny foana ao amin'ny radio misy ry zareo le mpivavaka amin'ny devoly anao carnaval tamin'ny Brésil faraparan'ny volana février teo jerena dolony ny internet fa milaza an'izany nandihy daholo ny akanjo mena sy maintsy dododolo dia nanao sy tandroka sarina devoly daholo dia Jesosy ny fatorana amin'ny tongony dia nitaritaritin'eraka ny tanàna tezitra Andriamanitra ilazan'izany izy rehefa aveo a mba hahitantsika ny heriny zany Andriamanitra zany indrindra ho an'ireo olona franc-maçon a zay miangona eto amin'ny fiangonantsika mampitandrina nareo a telo andro taorianan'iny safotra nataon'Andriamanitra safodrano a tafo sisa nefa ranony tanàna ary tsisy zay tsy miteny an'izany niza na televizio na radio a manao commentaire amin'izany fa izy laza aminareo a ny fandehan'ny tantara ny angatahako a mangatah tena fo madio amin'Andriamanitra ireo fa 7:7 ory Jesosy a fomba tsy ho very tany mihitsy eo akaikinao zaza dala akaik'izay Jesosy raha dia lavitra anao teny ny voalohany ihany tsangantsika rehetra Sila injana
Jesosy am'izany hira zany adala zay very mihitsy zay raha miala aminao tazony Jesosy arao maso Jesosy kapoy mba hiverina amin'ny lalana tsara dia mamindraha fo aminay saika very saika adala Jesosy mino amin'izao herinandro masina zao fa amindra fo dia amindra fo aminay ianao ary mela eloka dia mela eloka araka ny teny mpanao salamo hoe sambatra ny olona sy voavelany elo sy voasarona ny fampitana sambatra ny olona izay tsy zany Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy amen mino Andriamanitra ray sy tompony ny lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy tokany tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny lijala napaka potopolato domboana tamin'ny hazo fijaliana matika nalevo nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra ray sy tompony aveny ny tsara mibela sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manera n'izao tontolo izao fimbona ny olona masina hifamelan-kelika fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehovah tompony maro enika voninahitra tany rehetra tanteraka tokony izany ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zay ny androany ry havana ka dia anao petraka amin'izay tsika anao rakitra anao fanatitra amin'izay tsika fanatitra tena fanatitra fibebahana ho an'izay saika diso lalana mangataka famelana amin'ny tompo rakitra roa ihany araka ny fanao ny zanantsika iny ambony no hitondrantsika amin'izany fanatazan-drakitra fiderana izany izay mamem-pifaliana no ankasitrahana indray
azy anao taloha tsy foiny tsy nalala lay tomposo nefa nantsoiny nireny lavitra be tsy nalala ankehitriny tonga zanaka malala aza mieritreritra anao efa very Jesosy ane tsy namelanao irery ka naino nelokana ty trantsika tsy nanary izy fa mbola ny andratsika fahoanao nangaozany nilanisa fahoanao nunamoizany niany fahoanao irany lasaka ufanavutani anao si famonjenana matuki efa pandesi anao efa pandesi anao na elazy anao tsy nivavaka nanery anao ny fiainana-kareraka eo indrindra ne Jesosy manafaka lala tsara traovaino vaovao mitody vetivety fa omeny anao ny zavatra tsy takatrao fa ny tompo ane mahay zava-makaka ny raha omaity ho ane mbola isa fa fahoanao nangaozany nilanitra fahoanao nunamoizany niany fahoanao irany lasaka ufanavutani anao si famonjenana matuki efa pandesi anao efa pandesi anao dia mbola faly miara-batsika indray nahatratra izao talata masina izao dia indreto misy filazana iray sy ao anatin'ny famakiana voaty zany sika avy amin'ny mpamakilainy Madagasikara fivondrona voalohany ny mpamakilainy Madagasikara dia mampahafantatra antsika rehetra fa misy varotra izay atao eto amin'ny fiangonana ny talata ny alarobia ary ny alakamisy masina ka toy izao no momba izany akoho poulard 2 kilo amin'ny vidiny 24 000 ariary ny iray trondro tilapia amin'ny vidiny 18 000 ariary ny iray kilao komanasany se anjifa izany ho fanoanana ny asan'Andriamanitra dia mankasitraka ny sesahady ity indray voady tamin'ny 2 ora teo fa tsy voavaky dia hovakina amin'izao amin'ny enina izao misaotra Jesosy tamin'ny fitantananao anay dia iny misy vola kely 1 alina ariary ho amin'ny mahantra ny fiangonana ary mangataka vavaka fa tsy salama ny zanako efa ho heritaona izay ary entiko eo amin'ny Jesosy izy ankehitriny mba ho sitraniny koa mangataka vavaka rehefa natao ny fandinihana dia any amin'ny lohany no tsy tsara loatra ka dia
atoroy fanafody rery dada raha mba misy azo atao. Raha mpisaorana 3 alina ariary voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina noho ny fitahinao indro ny ampahany kely tamin'izay nomenao vola 3 alina ariary anaovana ny asanao kely tompo fa tena vokatry ny fo. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fanambinany tananao misaotra fa teo fony ianao manana tokoa ao manana anao Jesosy indro Jesosy ny karamako omeko anao araka ny teninao hoe mba tsarovy aho. Dia 2 hetsy ariary ho an'ny dada ny 5,000 ariary 2 hetsy ariary ho an'ny dada 5,000 ariary ho an'ny radio fiotazantsoa dia mangataka vavaka ho amin'ny tany dia mba hahazo ilay vady sahaza avy aminao Jesosy dia mankasitraka Jesosy totalin'ny vola tato zany 10,000 sy 2 hetsy ariary. Ny voady voaray teto ny isa roa zany ny voady tamin'izao 9,000 zao ny voninahitra amin'izany rehetra zany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Teo dia efa nifisotroana ny rano Jesosy efa niasa izy na inona inona retinao dia nisitrano dododoly ndrapitsa dia efa metra tanana ataon'ny mpiandry zotsitsy dia nolotra fanatitra ianao Jesosy tena tia za koa tena tianao tsangantsika rehetra. Faly anao Jesosy noho ny fitiavanao anay mbola nomenao fahasalamana menao hery navitana ny asa mandraray satokantrano tsirairay avy mbola nijery ny ankizy hatramin'ny fanadinana fitiavanao daholo zany herinandro masina ny andro nanolotra anao an'izao fanatitra zao zay vokatra ny foninay sy ny fitiavanay anao ka na kely iny Jesosy na be iny raiso
raisy Jesosy ankasitrao zahay niangatahako aminao mba mamindra fo amin'ny malagasy mamindra fo aminay mpiangona rehetrarehetra ianao fa mijaly zay raha tafasaraka aminao sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany aleluia masina 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 Jehova tompony maro enika voninahitra amin'ny rehetra amen. Napetraka isika dia nomana ny fotsika isika amo hiaino ny tenin'Andriamanitra ny eo akaikinao rera no mamiko isa anjary tena tafara ny fokosiana soare rerakio sangana ivavaka isika fotoana zao Jehova Andriamanitra ray hitenenanao amin'ny olonao mamaraparana ny andro sy ny fotoantsika ty satria ianao mihitsy ny efa nteny hoe any aparany any dia isy andro mahory efa miseho avokoa zany ankehitriny Jesosy manao tsipaky mialaina mafy mihitsy Satana sy ny mpanaradia azy tahaka an'izay nataon'ny fariseo sy ny Sadiseo fa neveriny anga fa raha maty ianao Jesosy Kristy dia izay ny fiafaran'ny tantara rehetra ny tsy fantany anefa dia hoe teo amin'ny fahafatesana ho indrindra no ny atombohan'ny tantaranay ka nandresena ny fiainana ka nanatanteranao ny teny fa zay rehetra miara-maty aminao tsy maintsy hiara-belona aminao mandrakizay. Misaotra Jesosy tsy mety ny fonay raha tsy misaotra anao sahady amin'izany fanasitranana marobe nataonao zany ka nreto zay isaotranao intelo manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amen. Petraka isika. Dia mbola ho ampitomboina amintsika mandrakarivany eny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny Jehova Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo tsy anao safariteny lava-betsony fa avy hatrany dia ny tenin'Andriamanitra no hozaraina amintsika amin'ity takariva ity. Tamin'izay nanompoka karazan'Andriamanitra dia tsy nahita Andriamanitra mampalahelo kely tahaka an'ity Jesosy Kristy izay topoka ankehitriny ity satria efa nanandrana nivavaka tamin'ny Bouddha tamin'ny anatra Kung-Fu. Nanana namana silamo koa dia efa nanandrana kely ihany nivavaka tamin'ny Allah. Ary nisy taona ihany keo fa mivavaka tamin'ireny le sary mijoro ohatran'izao reny dia miondrika manamaso izy fa tsy mahity. Fa tsy namaly ihany keo reny. Fa zao ny zavatra nahavariana hatreny ambatony Radamo nanompo andrakoto madika. Ny Andriamanitra zao tontolo zao rehetrarehetra dia tena masika. Ny azy rehefa tongotra kavy miditra ao dia tsy manaiky izy raha tsy tongotra kavy miditra ao. Fa Jesosy Kristy rehefa nanompo azy no nahalalako fa tsara fana. Tsy Andriamanitra manam-pitiavana ny anarany ary tsy Andriamanitra be fitiavana ihany koa Jesosy Kristy tompo fa Andriamanitra fitiavana. Efa nanazava zany tamintsika teto hoe samy hafa ny be fitiavana sy ny manam-pitiavana. Ny atao hoe be fitiavana dia manana dia zaraiko dia rehefa avy mety ho lany. Fa ny atao hoe Andriamanitra fitiavana zany dia tahaka ny hoe vongatsira ray tsy lany mihitsy amandra-paritra ny tanteraka mihitsy. Dia zany no ny tanterahan'i Jesosy tamin'izany atao hoe herinandro masina izany ritra samin'ny ainy mihitsy any ahony fa tiany za ary tsy ny ianao. Ny ilazako zany aminao dia izy ianao ina ary no zany fampidiran'ny paster zany. Variny ianao ry avana raha hitantarako zavatra miseho eny aminay eny ambatony Radamo eny. Fa lahatra mihitsy ny fiara. Tena milahatra ny fiara dia misy hoe famille iray manontolo mihitsy. Dia famille andeha hoaiza reo raha fantatrinareo? Ho any amin'ny douane. Dia mitondra gisa isaky ny famille anankiray dia iny moa ny fomba an'jareo hoe iny gisa iny ny vonoana
de rehefa avy eo alefa amin'iny ny tolaka rehetrarehetra engany ny tolaka rehetra ho alefa ao sy ny rehetrarehetra de rehefa lasa ny tolaka de vonoana le gisa de mieritreritra izy fa lasan'le gisa lay fahotany hitany ihany lay zavatra tokony atao fa tsy hitan'lay lalana sambatra sambatra zasinao satria hitatsika ny lala tsara ka izoratsika zany androany tenin'Andriamanitra anoizana an'izay voalazany dada teo de tsy hafa fa ao amin'ny filazany tsara teo ihany tsara mampafantatra anao aloha satria ty aprisika anao mihitsy any amin'ny hoe tokony amin'ny herinandro masina jereo ringe ny koritianina voalohany aloha e koritianina voalohany ny amin'izany tontolo rehetra zany de misy zavatra mampiavaka ny herinandro masina koritianina voalohany toko 5:10 andininy 1:7 tsy mitovy avokory avana ny voninahitry ny andro rehetra sy ny kitana rehetrarehetra de tamin'ny ampianariny goroanay zay tamin'ny anatra tany amin'ny tontolo ny fiaina tsy hita de nilaza izy eno tsara nge zao hoe de nilaza izy fa ny herinandro masina no fotoana mafy indrindra ho anay manina hoe ny herinandro masina de nantany zay hoe fa misy inona ao anatin'le herinandro masina goro no mafy atsika zay fotsiny letsy aza be fantanina fa zay fotsiny fa rehefa kristianina nalala hoe ay mafy ho an'ny tontolonay ny herinandro masina satria ao anatin'ny herinandro masina mpino kristianina tena mitodika eny amin'ny hafatesany Jesosy Kristy tompo raha misy ny fotoana fanafahana lehibe indrindra sy ny famonjeny Jesosy Kristy de ao anatin'ny herinandro masina noho izany androany Jesosy de afaka mampana tena tsara ao anatin'ny herinandro fa raha ny zanaka amin'ny manafaka de ho afaka tokoa isika taitaina mihitsy ny fiaina tsy hita vo joro mandroaka de volitsika isaky mivavaka mafy ho azy mihitsy ny maheno zany feo atsika zany zay ny mahatonga ty teny eo amin'ny Koritiany ty manao hoe 1:7 15 41 vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hafa ny voninahitry ny masoandro ary hafa ny voninahitry ny volana ary hafa ny voninahitry ny kitana fa ny kitana anankiray de hafa voninahitra noho ny kitana anankiray hitanao fa tsisy mahisa kitantsika maro be ny kitana fa na misy kitana maro areo hafa ny voninahitry ny kitana ray raha oharina amin'ny anankiray de nanontany tompo andray maraina be fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 3 ny tena misy fotoana andrenesana amin'ny feon'ny tompo inona hoa Jesosy no natonga anao nyteny tamin'ny mpianatra hoe iverina ny Jerosalema tsika nefa hoy ny mpianatra hoe raha hoanina tsika de ho matiny reo de tokana navalin'ny tompo hoe tsy 420 ora vao izy ny ora anankiray te ilaza ny tompo hoe ny zavatra miseho androany mety tsisy ora-pitso intsony fa raha androany ianao marary azo antoka fa ho sitrany ianao androany na ra-pitso metehaka ho an'i Jesosy tsy mitovy ny voninahitry ny andro anankiray sy ny voninahitry ny andro ra-pitso androany mety hitanao mahantra sahirana fa ny Andriamanitra miasa amin'ny fiainako foana isanandro fa raha mitovy ny andro rehetrarehetra ka tsy maintsy hantra foana na arary foana tsisy nanompo an'Andriamanitra zany ny olona de hoy ny teny tompo andao hiverina ho antsika fa tsy fantatrareo marina fa ny fony mystera be deaibe ny andro rehetrarehetra noho izany mazotoa mamonjy herinandro masina fa hafa ny voninahitry ny herinandro masina amin'ny fotoana rehetra fa ny fantanina petrako amintsika amin'ny anaran'i Jesosy de hoe izy amin'ity salamo mivakiny dada ity raha ny tokony hitorahantsika an' Jesosy amin'ny asa zay nataony salamo 146 donc ho jereny salamo 146 le mivakiny dada teo de avetsika miditra amin'ny resaka hoe ny tantara tany Brésil salamo 146 zao le teny eo amin'le salamo 9:7 amin'ny zato manao hoe 15 hoe sambatra zay manana an'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy de mitoy le tantara de amin'ny 17 izay mamery rariny ho an'ny ampahoriny misy tokony amezantsika any Jesosy amin'izany fe sa tsy misy asa ratsy ve zany sa asa tsara asa ratsy zany sa asa tsara zany hoe inona izy teo le teny teo hoe mamery rariny ho an'ny ampahoriny tsara sa ratsy zany tokony amezantsika an'Andriamanitra ve zany de toy izanao nge 12 hoe izay mame hanina ho an'nona asa tsara ve zany sa asa ratsy de raha toy izanao daholo reo mamano fatorana sy ny jamba rehetrarehetra fa ny mahavariana ry avana na asa tsara tahaka an'izany ary no nataon'i Jesosy Kristy tompo de ny fariseo sy ny sadiseo sy ny mpanaradia azy de mbola nahita zavatra hafa ihany ahafahana mano mety tsiny an'Andriamanitra ao anatin'izany asa tsara zany ary de zay nahatonga ny tenin'ny tompo amin'izay atao amin'ny filazany tsara zay voasoratra ao amin'ny Matthieu 5:10 raha asa tsara reo
iza tamin'ireo ary ny tokony nitoram-bato an' jesosy fa nanomboka teo amin'le Matio toko fa 9 iny amin'izay andininy voalohany le toen'le tantarany resany dada teo amin'izay toko fa 9 andininy voalohany amin'izay dia vakina amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary mifarisy sy ny saditseonaka eo aminy dia nakafana azy ka nangataka azy aneo famantarana aminy avy any an-danitra ary izy namalaka nanao taminy hoe no ny ariva dia hoy ianareo ho tsara ny andro famena ny lanitra ary no ny maraina dia hoy ianareo ho ratsy ny andro famena sy manjombona ny lanitra fantatrareo ny famantarana ny tarehan'ny lanitra fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo fa ikitsika mafy andininy faefatra izay taranaka ratsy fanasy mijangajanga dia fatra mpitady famantarana nefa tsy misy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny jona ihany ary nandao azy Jesosy kalasy maro ny olona mpanaradian'ny tompo ry havana malala fa misy karazan'olona mitady famantarana fotsiny dia mety hogagy ianao raha lazaiko hoe ny akamaroan'ny olona makeny midoany ane ka tsy hoe jentilisa avokoa dia variny ianao mitazana eo mivaravarakely oa tsy anina ve iny mpivavakeny ananiny kristianina io mandalo reny anankiray oa tsy anina koa ve reny dekonao amin'ny anina dia mandalo dia variny ianao ny 7,100 olona makeny amin'ny fanompontsampy zany dia kristianina mitondra ny anarana ho kristianina ny fariseo sy ny olona mpanaradian'ny tompo dia eto moa zany ny fariseo tsy kristianina fa tsika zao dia lazaina hoe kristianina fa ny mampalahelo dia mbola be dia be koa ny kristianina manana toetra ny fariseo sy ny sadiseo manaraka ny tompo io any izy fa ny famantarana no dediaviny ao anatin'izany manaraka ny tompo io any izy ao anatin'izany fa zay tiany ihany ny tiany ataon'i Jesosy ary zany na diso hevitra ny Jodasy teo sy fariseo sadiseo dia manomboka anaka-fanahin'ny tompo azadino fa ny asa tsara rehetra zay atao tompoko dia zay mihitsy ny asa nytatra satana manohatra ny atao hoe satana mantsy mira amin'ny teny malagasy ofisialy hoe mpanohatra na mpisakana tsy miasa zany izy raha vao tsy manohatra ka tsy hoe rehefa tsara ny nataonao dia hitehaka ho anao daholo ny olona rehetrarehetra zany lesona azy tsoahana fa na tsara nataon'i Jesosy tao amin'ny fahagagana zay nataony dia mahavariana fa mbola misy mitsangana manohatra ihany ary dia maro izy ankehitriny manomboka manohatra an' Jesosy azy tena mampalahelo mihitsy ny mahita azy sorako ny dada ny antso mba hitsangana eto hijorovavolombelona aminareo mampalahelo sy mampitomany ry havana raha ny fanoheran'i Jesosy Kristy ny olona amintsika miteny zao profony zany fotsiny rehefa taom-baovao profony zany fotsiny ho avy ny Pasika ary profony zany rehefa ho avy ny Pentekoty mahavariana anniversaire-n'i Jesosy izy tsika 25 décembre tsy zany moa ny ankalazaintsika 25 décembre fa izy ny tena malaza ao anatin'ny 25 décembre dada Benuel aloha ny tena fantatry ny olona Petit Papa Noël sisy Jesosy ao anatin'izany dia rehefa mihira koa dia mon bon sapin roi des forêts misy Jesosy ve ao anatin'izany fatako natateraka mihitsy Jesosy ao anatin'ny fetin'ny krismasy raha ihany ro napiditra akanjo masina atao anatin'ny krismasy inona ho mba zavatra manginao tompony amin'izany tamin'ny farany taona teo tsy nisy io namangina fa dia ranomasy fotsiny tao anatiko enao ve zany ho ny tenin'ny tompo manodidina ny tanàna rehetrarehetra ny ao amboninay moa dia efa nisy taona nakadilo mihitsy fa isa maraina dia vary manara amin'ny tsaramaso foana ny mandeha ao vary manara amin'ny tsaramaso dia zany foana nefa anniversaire-ny Jesosy raha jetlisa izy tsy nampaninona ihany fa saingy izy kristianina en plus avo ny tokanana catéchomène zany ingeny mampalahelo an'i Jesosy izy raha olona efa jetlisa tsy mpivavaka ny mamo tsy dia mampaninona azy ihany fa raha zasy ianao zao no mbola manao an'izany zany ny tena nampitomany azy inona ho mampitomany ianao Jesosy dia anisany nampitomany enonao zany ozy izy tsy io tsy krismasy ihany fa jereo izy rehefa Pasika manompo ianareo mandritsy ny herinandro fa farana ny olona amin'izay io laindidy Paka dia tsy zatsy ny norenareo ao anatin'izany samy atsiaro zany toroteny zany ianareo amin'ny laindidy Paka dia noho tsara ny zava-malaza hoe tena misy Jesosy malaza avy eo anatin'ny laindidy Paka misy sa tsy misy saika zavatra mampalahelo ny tompo dia mivondrona tahaka nataon'ny fariseo sadiseo daholo ny mpioko rehetrarehetra dia reny ny rahantsika nahita maso tany Brezila ireny tafiditra amin'ny karazana inona moa zany ny filazany ireny fitenenany ratsy an'Andriamanitra
ary mitona ny olona mihitsy iteny ratsy an'Andriamanitra. Nisy taontsika ny ona teto dia nampahery anareo ny hoe ny raha ny fiainam-panao no ampitahana dia nen'ny kristianina ambony be tahaka an'izany fa nen'ny mpamosavy sy mpimasy farany ambany mihitsy. Dia zao ny ataony mba hahatonga anao resiny dia na ianao ampitahoriny na ianao ataony tahaka an'io fariseo sadiseo alain'ny fanahy ianao mba azafady amin'le fiteny mba ho tezitra dia ho rangitra. Fa rehefa tezitra mantsy ianao dia midina amin'izay ny fiainam-panahinao. Dia zay natonga azy somary sady ohatrany manao izay hampatezitra ny Jesosy mba mifamantarana raha hoe jerena tokony andovola ho an-Kaisara ve zahay akoatra ny famandriana ambadika dia atao ihany koa izay mampatezitra ny Jesosy ao anatiny. Tady zay amandriana anao foana zany ny devoly. Dia zao ny zava-misy rehefa ambony ny fiainam-panahinao ka ianao zany ataony devoly tahaka ny fariseo sadiseo alain'ny fanahy dia atao mihitsy zay mampatezitra anao mety le vadinao io. Dia isaky ny tezitra ianao na malahelo dia midina le fiainam-panahinao. Midina ohatra zany ny famaly ianao ve zany dia tany am-piangonana tany dia nandany andro nandritra mivavaka fotsiny dia manomboka tezitra amin'izay ianao fa dia diavinao aninona re zany namaly dia nanomboka miena lay fiainam-panahy. Dia isaky ny metezitra nalalako zany tamin'iza demoniaka mantsy dia zao nataon'le devoly ao anatiko hoe tsy resiny lahy zany azafady amin'le fitenenana tsy resiny lahy zany reo mpiandreo izy fa olona ampivavaka reo. Fa zao anavoana azy rehefa tsy nety natao tamin'le resaka teo ny tambatambasina dia ampitahory amin'izay. Fa rehefa ampitahoriny hoe alako ny voamasony ka voaheniko le fanao anatiko maheny hoe matahotra izy dia mimena ny fiainam-panahiny. Dia isaky mampitahotra zany raha vao miditra dia amiako ny kode teto dia isaky matahotra le mpanompon'Andriamanitra dia maninona ny fiainam-panahiny mihena. Dia amandra-pahen'le fanahy devoly Lucifera atao anatiko mihitsy hoe zany fa midina ambany ny fiainam-panahin'le mpiandry satria manao démonstration be eo amin'izay dia atao koatran'ireny Bruce Lee reny amin'izay. Dia rehefa manao Bruce Lee dia matahotra amin'izay hoe maty tsika izy le mpiandry dia nidina dia teo le nitantariko anareo hoe rehefa nandrora amin'izay tonga dia mainy adidasin'le mpiandry dia ozy izy le mpiandry anankiray hoe enjana be koa zany dia ozy le devoly hoe zay ange tena enjana mihitsy dia ozy Lucifera petaho amin'izay fa voa amin'izay io rehefa avy eo satria voany teny izy hoe enjana zay nidina amin'ny fiainam-panahy niakatra ninay dia nitsindrina ndre mandeha amin'izay izy dia resy. Inona ny anton'ireny tany Brésil reny tompoko azafady amin'ny terme tsy dia tena tsara loatra hoe famonoana lolo reny. Alefa lay sarina devoly ngeza be mihitsy harina valina le atao amin'io dia ampilaharina be dia be eo mihitsy dia alefa eo aloha Jesosy sarotry mitantara azy moa tena mampalahelo mihitsy dia alefa eo dia kapohana dia ilaza izy hoe tsisy laivanay an'izany Jesosy zany inge ny tanjonao anatiny dia ny ampatezitra anao. Faharoa aseho aminao amin'ny alalan'iny fa lehibe Satana alkeliny Jesosy tsika zay ny saritiana aseho atao anatin'iny. Fa zay le nilazaiko anao hoe raha misy mampalahelo indrindra dia ny Andriamanitra jetim-potsika. Fa nisy fotoana efa fanaony Breziliana ihany io fa mitombo ratsy mivoatra ihany fa mbola mipetraka ihany Andriamanitra aloha tamin'ny voalohany. Fa rehefa nanomboka feno amin'izay kapoaka an'Andriamanitra dia tsy naharitra intsony Andriamanitra 3 andro monja tao aorianan'iny tonga dia nandeha ny tyfonsy ny ranorana be mihitsy tsy nijanona potika daholo ny tanàna amin'ny Brezila ray manontolo. Teany eo Jesosy fa lehibe Jesosy fa tsy tahaka an'le sarina aseho teo akory. Ny saitsika mamaritra an'izany. Ny saitsika raha lasirana bavy no mamaritra fa kely ny tompo fa raha ny tena marina lehibe Jesosy ary tena fomba ny devoly mihitsy makamaka fanahy io. Zay foana ny tanjony na ianao rangitiny na ataony ohatrany hoe nitantara taminareo hoe nisy fotoana ho teny aminay teny manjakare teny misy saint de salon kely ohatrany tiny abeny ohatrany io tanako io dia ianao zany mieritreritra io ve tsy dakako fotsiny dia miala fa rehefa mivovoly saint de salon ohatr' zany ny vavany wow fa manantony ianao dia ohatrany manomboka maninona ianao matahotra dia ohatrany taitra ianao hoe ohatrany kely alika efa mivovo be mihitsy dia ny tanjony ao anatiny io hoe ozy izy le alika marina fa kely fa vovozako any aloha sao mba ho laniko zany io ka manana sens hafa mihitsy amin'ny fotoana mampety azy moa dia atoroko anareo manao any zany sens ny alika dia mahalala manomboly mahalala hoe matahotra io na tsy matahotra fantany zany dia jereny amin'ny endrika amin'ny maso fotsiny ianao zay mahatonga anao rehefa mandroaka devoly dia maso sa maso miady dia jereny aloha ianao hoe mbola tsy matahotra azy dia ampitahony any dia manomboka manatiny any dia vao miemitra amin'izay ianao dia maninona ataoninona raha miverin-dalana ianao dia hoenjehan'ny alika ary ny alika tsy izy ahafahany devoly noho izany isika tsy naman'izay miemitra
de rehefa makafana izy io a misy fotoana tena manafitoana mihitsy tokoa aloha ndraindray dray andro efa nitoriko taminareo tany afaritra manakaratany nitoroteny ohatry zao akalamanjana mihitsy a tam'zany eniko mihitsy zany fanamidina avan'zany nitoro ny filazany tsara ho a Jesosy andao anompo azy afo izy ny faratsiana ty anao rahalahy Jesosy niakatra avano tonga de tangala mena be mihitsy miaraka am'ilay moara be eto iny tadidinareo ny tantarako an'iny de nitondra ohatry ny lefiny izy teny amin'ny teny de zao nataony ohatry ny fariseo sady seo mihitsy nakafanahy raha misy moa Jesosy volagninao zao porofoy aminay araozy fa misy Jesosy zao ny masony amin'io vitirika mafy ozy Andriamanitra ho fatifaty foana ty anaty ala ty raha tsy miasaingany ianao a hitanao any amin'ny endry mihitsy zany ny fomba ny devoly kelyena fa mody mamon'olo de tao anaty fotoana paheryany tompo aza matahotra aona azy ny tompo aza matahotra enko aza matahotra azy inona ho a Jesosy no tenenina fa mitady porofo ty olo ty hoe porofo io fa misy ianao inona re Jesosy inona re Jesosy de ozy amantsesy ho porofoko aminao fa misy Jesosy nefa zary mihitsy hitako akory zay lazaina fa mba miteny ho porofoko aminao zany fa misy Jesosy raha volagninao zao de mino aka zay mihitsy mo filazany izy amin'io sady efa nanomboka memeny tsangana daholo le olo manao sikiny reny tsangatsangana daholo izy manantony ohatra ny te-laza zany hoe laninay nareo ry kristianina androany tsao mivavaka kely am'izay ndao arahoara mila porofo ianareo sady ny andrandra ny lanitra Jesosy inona ny porofoko am'reto olo reto fa misy ianao porofona mila porofo izy de teo a nahita lelety sy teo am'izay de ozy amantsy le rangahy inona ho arinanao io de nitodika izy hazo ka inona ho a io zay letsika letsy io maninona zao le letsy io de ozy hoe masaka ka eno zako mahita ho fa masaka le izy fa maninona ho a zao le letsy tam'izay koa ny asa Jesosy eo mafinaritra tsy mamela tsika horery zany rahalahy Jesosy fa zao mifiasany nietsika am'izay le hazo nanao ohatran'izao de ozy amantsy anazy maninona zao le hazo de zao ny navaliny hoe mietsika ka hitanao fa mietsika le hazo inona ho a mapetsika an'io hazo io de nareo no antaniko inona mapetsika an'le hazo ataovy mafy inona de hoy amantsy azy de io tenin'ny Jesosy io mihitsy ianao mba nanontany fa za koa mba anontany anao teny anao fa rivotra napetsika azy eny porofo amiko raha zany fa misy ny rivotra miodikodina am'izay ny anao laha mitady porofo moa raha ty metsika lasa hony aiza amin'ny rivotra ianao nanontany hoe porofo fa misy Jesosy za koa anontany anao hoe porofo fa misy ny rivotra nanomboka fa ny amity za am'izay nanomboka nandroso am'izay anjarany kristianina am'izay zao androtsika zao raha lasy ranabavy sahi mijoro de miroso am'izay zao navaliko azy ianao milaza fa rivotra nanetsika an'io porofo amiko koa raha zany fa misy ny rivotra satria anao miteny rivotra nanetsika an'io sahitako izy anaporofona am'zany anao miteny misy ny rivotra ka niteny teo anao rivotra porofo raha fa misy le rivotra ka sahitako izy anaporofona aminao am'zany fa io hazo mietsika io nanaporofona fa misy ny rivotra za koa de tsy mahita avaly aminao fa zany Jesosy teneniko am'zany tsy hitako porofona hoe ty eto izy na ria izy fa za velona mitsangany zao ianao miaino ny porofo fa velona Jesosy ho amatsy anazy sy alany zany rangaza moramora zany Jesosy nay manolo-tsaina amin'ny fotoana aza matahotra mihitsy ianao mizavatra ho teneniny fa rehefa tafa connecta amin'Andriamanitra ianao Andriamanitra mihitsy miasa ao anatinao fa zao aza mba ho isan'leo mpaka fanatahaka ny nataon'le rangahy teo fa iala maina ianao raha Jesosy foana anao lainao fanatahaka amin'ny fariseo sadiseo ary tsy maintsy hopotika ianao raha Jesosy mihitsy no ivadianao zany zay vato ny lavon'ny mpanao trano nefa tonga fehizoro ankehitsiny hanangana azy io ankehitsiny ary ho hitany masotsika zany Jesosy Kristy miasa eto amin'ny FPVM zany de ho fantatra fa mbola tsy maty akory Jesosy eto amin'ny FPVM velona Jesosy ary miasa izy ankehitsiny de hoy izy anao hoe inona pasteur mahafaly sy mampitehaka an'izany amaranako ny tantara sady tany ambom-pionana de nosoran'ny olona kaka azafady toboka amin'ny fitenenana io gadana io zany nandray azy voalohany de rehefa nosoran'ny maloto le izy de hoy zay amantsy azy tany apoko tsy fantatra izy atompo nanositra an'ity fa za koa ny voalohany bofaka ohatr' izy vonity de zao
vitako ihany jesosy hoany hoe miplaky ny FPVM fenofenona tainomby iny oa tsy nampaninana fafako ihany fa ty kosa jesosy sady nitomany atao amin'ny pilipi ty kosa efa tafahory ty jesosy efa tsy ombotsony zany fofony zany fefa alolo zany de nitomany tamin'i jesosy matetika moa zany tonga voalohany am-piangonana de zao am'izay tao an-tsaiko hoe ataoko malala ny anarany jesosy ianao zay nanao an'io tsy ny anarako za tsisy dikany kely raha milanja mety tsy mihoatra ny 45 kilo fa ataoko malala ny anarany izy fonga tany an-trano de nivavaka nanao akanjo masina ao minelanelany amin'ny 12 ka hatramin'ny 3 maraina eo vita sady mampianatra distance anareo alalanareo mongomongo zay mifanena amin'i jesosy de rehefa napitraka anzy de nisy salamo mivakiko zay to le aoka oleo ny finenany aoka an'izao de mivakiko ny ray mandeha vity iny sady tamin'ny ranomaso jesosy raha mbola ianao koa ny andriamanitra mifidy ampafantaro izy nanositra an'ity jesosy ary taovy malala ny anaranao mihitsy de nitodika fotsiny tany mbom-pionana ny tana akoatran'izao anankiroa amin'ny anarany jesosy avany nazareta aoka ho torotoro sy levona ny fahavalonao jesosy torako amin'ny afo masinao amin'ny anarany jesosy manomboka any amin'ny lohany io fa mirehitra ny lohany kalanory ny vazimbany maio androany fa ataoko malala ny anarany jesosy hatrany etapindoha ka hatrany levona tsy fantatrona iza na iza fa de levona amin'ny fotsiny izy aloha zay tandrifiny any tandrifiny vita io 3 andro misesy nakany mbom-pionana am'izay zao nataony tony mbola velona any zany tony zany nyresaka ozy izy le dadarabe anankiroa nyray somary marenidrenina de tsy naheno ozy le dadarabe ray le andriamanitra razambazan'ny FPVM ohatry ny afo de ohatran'ny courant de ozy le ray hoana tsara de nitantara le tony anay zay mitantara de ozy izy le teny le anankiray hoe tsy hainiko tsara de ozy le anankiray zany le andriamanitra razambazan'ny FPVM ohatry ny afo de ohatran'ny courant tsy eo no nahalalako am'izay vetivetika alova mitehaksika raha aveo teo ny nafantarako matoa zany na tsara boatran'ny afo soatran'ny courant izy de naninona izy zany may zany de mia matsely le tony anay ve vo santionany zany any apoko any zany sa tsy niteniteny tamin'ny tonina nataoko tanatin'io tonga tany an-trano raha vao nahazo indisy kely fotsiny hoe nanomboka nahavy courant toizako am'izay ny a distance levona am'izay fa reo kainy nanao azy reo izy ny anarany tsara hoe de nraisiko ny anarany feno rehefa manao distance raiso ny anarany feno petsaka ao anininy izy inona ny devoly tazomo kalan'olo sa vazimba sa rakoto maditra sa kely malaza sa rabe korongo sa izy raiso de dory amin'ny anarany jesosy am'izay herinandro taorinan'inona lemy le rangato ao an-trano tao tonga tany am'izay namangy ozy le dada samy ndao vangina fa marary le rangaty le rangay zao le dadarabe anankiray teo nafatarako fa ity rangaty kay no nanositra an'le maloto ny angavy azy tonga tao ibebaka avianao andrainy jesosy fa ty anao nge jesosy sady ny lamosiny mena aveo tsy zany lavinao fa le jesosy toriko eto anatrehanao verina nakany an-trano nangataka tamin'ny tompo io jesosy kasura mety ianao fa taoarinan'izay na raha le rangah entin'ny hôpitaly 3 andro tany amin'ny hôpitaly de maty azo asiana tehako maty le rangah taoarinan'izay tsy azo asiana tehako zany satria tsy zavatra mahafinaritra akory zany fanamangy any tompo de nanao hoe za pasteur José tsy namianao fanampamon'olona tsy tokony nangataka ny hafatesany zany satria za tena ny temitsy aringany azonao tsara le vavana ataoko tokony anao zany kasio jesosy de domy ho tianao fa mitomany eny andalana hoe jesosy ka nampalahelo loatra ngely nataony de hoy ny tompo hoe mbola ratsy lavitra n'io zany nataonao tamiko izy izy fahiny mpanotsika rahalahy zao mijoro manolonanareo zao mpitarika grevy tamin'ny fotoana andro nyreny tsy tataraiko reny mpifokarongony fa natsony tompo ankehitriny ary za mihitsy mampiredihatra amin'ny foko hoe nanina ary any tsy maty tany amin'ny andro ny tsy fahalalako de tsy maty satria tsiny ary ianao androany raha mandre zao toroteny zao na formation anao tonga eto androany na mpanompo sampy anay tany amin'ny dadarabe anao tonga eto androany na nanompo botana za tamin'ny mpiandro ny FPVM tonga atao hatrany de nanao mihitsy hoe so ihany koa le mpiandro fa tsy niteny zay FPVM fa raha niteny zany tonga de mivoaka satria zay tsy ty FPVM moa tam'izany azafady dada fenao atao rinaty moa tam'izany ozy dada mozy dadanay tam'izany le randrena toandro mpanao mazy zay ngety niasa teo amin'ny ratahiry izy fantatry tsara fa mpanao mazy le rangah iny fa le mpiandro fetsy be tsy niteniteny anaram-piangonana rehefa sitrana voanyteny izy hoe zay nge FPVM de ozy amatsyany dadanay de ahoany zany to izy dade hoaiza le tsy fandao zany hoany ataovy maty am'izay ny teako ny tompo androany ianao miainy jesosy raha fahavalony tonga eto fandray andro any
dia ho ataon'ny tompo fantatra ao fa mahery zao andriamanitra zao zao atao tsara ny miala mipakita ny devoly maninona tsara hoe herinandro masina zao mbola tsy tary ianao raha-pitsy misy larbi laka misy afaka manatona any manokany ianao zao le pakita efa nataoko pastera ndao itsika hiaraka itolona mbavaka an'izany fa raha ny zanaka manafaka ho afaka tokoena vavaka tsika sotra betsaka jesosy zay tokoa nge mpanota tsy mendrika fa natsoanao itory hanambara ny fahatsaranao engany eto androany mba tsy ho toritory tahaka an'izany ary fahavalonao rehetrarehetra ininona mety fanompona misy azy mety kristianina ihany izy fa any am'ireny fikambanana miafina tahaka anay jesosy marina fa za tsy tany amin'ny formation tamin'ny fotoanandro jesosy fa satanika ihany ko ny toerana anisy efa nanao pakta tamin'ny losifera jesosy ny amin'ny hoe tsy hivadika misy teny tsy fantatra tsy moa ny teneniko tamin'izany jesosy satria fiteny tsy fantapatatra teny sinozy teny arabo rehetrarehetra zao fa tamin'izany jamba dia marina ny teninao hoe ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalany ianao fa ny elo dia tsy misangisangy aminay akory jesosy misaotra anao ny amin'ity fiangonana masiny ity raha mba izao ny fotoana mba hijoroka eto dia mametraka n'izao fiangonana izao ampilatananao engany hoe mba hijoro amin'izay ny kristianina manomboka izao ka tsy ny devoly satana intsony ny ameno any amin'ny televiziona ray manontolo any any amin'ny onjapeo any fa hifampitantany izay jesosy dia hanambara ny fahatsaranao ka hanambara fa tsy misy andriamanitra afa-tsy anao rery any ary mba ho tanteraka ny teninao hoe nidiakapoka tamiko no nanasitranana dia hoiko ianao hoe mitsangahana miazava fa tonga ny fahazavanao sotra indrindra jesosy amen mahatsiro zany fijorona vavolombelo zany araza mba matatahatra tsony ampoanao mihitsy any fampahirezananao androany ary rehefa tena miova fotokoa mahery marina sa tsy marina ary rehefa mahery aizy jesosy akaikinao salavitra ombanao ao jesosy tsangana am'izay tsika rehetrarehetra anonira fa 5 sy fitojato 759 resakaizan'ny tanora lay zoko be fotia sakambiny moramora izay mpani tompo arovy no madinikao aza foy fa tsarovy tany mafoanao ary ny andininy faharoa resakaizan'ny tanora tsinjona eria zany ady tsy mba mora zay hitanay ety diny voalohany sy ny faharoa
afapo zahay amin'ny herinao, amin'ny fitantananao na dia ny ratsy indrindra aza, ny fiarovanao indrindraindrindra rehefa manam-ponoana zahay. Fijoroana vavolombelona tsara indrindra zany Jesosy, da io ny mpanompo lanao, avita be dehibe eo amin'ny faritra tena be ladoany io, ary za midro fa iainao azy foana ianao satria efa miara-miasa aminy. Izay rehetrarehetra kosa Jesosy, mahay ianao an'izany, vangio zay amin'ny andro alina, mba aizahoaizan'izany moa ny finoanay rehefa ampitahoriny devoly zay dia mipara rehetra, tsy mahavavaka tsony, manjary mitonatonana any amin'ny dadarabe. Sahiratsahany ianao Jesosy, miandra ny vavanay mba hiteny am-pinoana, hiteny am-pahasahiana, androka ny tahotra sy ny devoly zay miady aminay sanandro fa tsy ary isanay intsony, fa Jesosy momba anay miaraka aminay. Misaotra Jesosy, vangio amin'izao herinandro zao ny mpanomponao mba hitany voninahitra ho izy Jesosy. Ny anaranao no angatahako izany. Raina izay ny an-danitra, ho masinanay ny anaranao, tonga ny fanjakandao, ataonay ny sitraponao, tantaky ny an-danitra. Meonay ny ny anasa hazoanay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary tondra ny amin'ny fakapanahy, fanafahana ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsodranro. Ho Jehovah tompony maro aminao, zanako anao, za niteraka anao, adidiko ianao, momba anao tsy foinanao na asaraka anao tsy melanao irery raha miady amin'ny satany anao tsy anao ny miady amin'ny fa za Jehovah Andriamanitra ao. Ny heriko no asianao Jehovah, mombanao ary za rehefa tianao tena tianao hatramin'ny farany. Saotra tompo, anao ny dera, anao ny atsa, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, penitra ny voninahitra tany rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Rasy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia samy mahereza